Fifaliana lehibe no iarabako antsika rehetrarehetra androany. Ny fotoana ny ten'Andriamanitra tahaka izao dia fotoana mahafinaritra satria fotoana mampahazo aina. Amin'ina mampahazo aina fotoana tahaka izao satria izay mihitsy ilazain'ny ten'Andriamanitra ozy ny bolana toko 4:12 hoe ny ten'Andriamanitra ozy izy ny teniko ozy izy Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy. Zany hoe izay nahazo ny teny avy aminy, izay maheno azy dia mahazo inona? Te hazo aina ve ianao? Mino ten'Andriamanitra. Amen. Ny olona mahazo aina zany dia izay maheno ten'Andriamanitra. Ary ny toy an'izay dia hoe ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Raha misy olona marary zany ny ten'Andriamanitra dia inona koa? Fahasalamana, mitondra fahasalamana. Inona zany? Fanafody ny ten'Andriamanitra. Mino ve ianao fa raha marary ianao androany tonga eto amin'ny lalan'ny ten'Andriamanitra dia afaka ny hositrana ianao androany. Satria izay ny ten'Andriamanitra, fahasalamana ozy izy ho an'ny nofony rehetra. Ny fanafody raha lasa ranabavy misy karazany. Fanafody misy ilay sirop mamy ireny. Ilay hohanina izy dia mamy be, misy tian'izy ireny dia misy tsy tia, sady manitra be. Misy koa fanafody tsetsafina ohatran'ny bonbon. Faly ireny zazakely rehefa inona ilay fanafody ilay tsetsafina ilay marikivy mamy mahafinaritra ireny. Fa misy koa nefa fanafody mangidy. Fa fanafody iny mahasalama izay. Misy koa ny fanafody tsindrona. Misy inona hoe tsindrona. Ten'Andriamanitra misy sirop mamy be misy ilay mamy marikivy indray misy ohatran'ny manginigidy afara izay indray koa misy tsindrona. Fa ilay izy aloha dia mahasalama izy. Amen. Tsy haiko ilay androany ho anao hoe ilay sirop mamimaminy ianao sa ilay tsindro samy manana ny azy mantsy. Tsy hoe teny tonga dia ho an'ny rehetrarehetra hoe tonga dia samy mihinana sirop daholo aloha androany. Tsy izay ilay samy manana ny aretiny tsinona ko ngah mitovy aretiny zaza ianao. Fa samy manana ary ny tompo malala. Izay ny vavahantsika teo hoe ny tompo mahalala ny tsirairay avy. Za tsy mahalala anareo, za tsy manana teny ho anareo, za tsy manana izay holazaiko akory momba ny fiainanareo, fa ny tompo manana izay ho ambarany. Ary ny tompo dia anasitrana fanahy maro eto androany, anasitrana olona maro ozy izy hoe fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, na dia nofonao ary, na dia aretina ara-batana ary afaka nositrana amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra androany. Mino izany va ianao? Iresaka amintsika ny tompo androany avy hatransika dia handray ny ten'Andriamanitra. Hijery ny ten'Andriamanitra tsika ny Korinthiana voalohany Korinthiana voalohany toko 2:12 7:20. Korinthiana voalohany toko 2:12 7:20 sy 8:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ka nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoakan'ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny ran'ny tompo izy. Fa aoka ny olona amantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. 7:20. Fa izy rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Amen. Tsy fandraisana fanasan'ny tompo androany so dia mierikerika ianao hoe aiza ilay divay. Tsy izy androany ary tsy tena hiresaka momba fanasan'ny tompo ahako fa misy zavatra petraka ny tompo anatin'ny condition anankiray ahafahanao mandray fanasan'ny tompo, ahafahanao miray latabatra. Fina moa ilay fanasan'ny tompo resahako vetivety fotsiny. Fanasan'ny tompo, fandraisana ny fanasan'ny tompo dia tsy hoe fandraisana an' Jesosy ao anaty, fa ny olona izay tena efa manana an' Jesosy Kristy velona ao anatiny no mampiseho. Hita maso satria fanasan'ny tompo hita maso raha mandray fanasan'ny tompo ny olona anankiray dia hitako hoe io fa mandray. Dia fandraisany an'ilay fanasan'ny tompo finanana an'ilay mofo na fisotroana an'ilay kapoaka dia maneho ho an'ny olona ety ivelany raha ny tokony ho izy maneho fa tena manana an' Jesosy io olona io.
ka asehoany ho hita ity ivelany izy hoe io a fa manamarika ny fananany an' Jesosy. Zany hoe ho an'le olona dia souvenir, mampatsiahy fa efa nandray izy, ary efa mampatsiahy koa efa Jesosy Kristy efa maty amonjy azy. Fanasan'ny tompo zany a dia natao ho an'ny olona efa tena nandray. Condition antokana amin'ny fiangonana isan-karazany. Mety misy hoe mandray mianatra catéchomène, manao formation comme ny voalohany, misy isan-karazany. Fa ny fanasan'ny tompo raha ny tena marina dia izay, manana an' Jesosy ianao, asehoy ary. Fanasan'ny tompo koa dia fanehoana ho hita maso sy fanekenao no mpiaraka aminao. Izay miaraka mandray aminao dia ekenao zany hoe ty olona ty koa dia nandray an' Jesosy, ary mino zany anatin'ny finoana zany. Ary rehefa miaraka amin'olona ianao dia miaraka mandray ny samy efa nandray an' Kristy Jesosy. Zay ny momba fanasan'ny tompo. Ary io fanasan'ny tompo io a anisan'ny mahafinaritra ny olona mantsy izy io hoe marika hoe tena maneho hoe tena kristianina. Ho an'ny olona maro dia rehefa tonga ny lady voalohany dia tsy miraty satria fandraisana androany. Tsy maintsy tonga sady manao tsaratsara, manao mihajahaja mihoatra ny alahady hafa mihitsy ary indray satria fandraisana androany, lady voalohany kay androany. Zava-dehibe amin'ny olona mihitsy iny, fa mila manana antoka aloha hoe efa tena manana an' Jesosy ao anaty. Ary condition napetraky ny tompo amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly mihitsy ny eto. Ary eto ny tena ho resantsika androany hoe nazovina izy mihinana ny mofo sy misotro ny kapoaka ny tompo amin'ny fanatsimendrika dia homeloka izy. 19:20 fa aoka ny olona aninona? Aoka ny olona amantatra ny tenany. Androany a ny zavatra ho ataontsika androany a dia amantatritsika hoe ohatry ny ahoana moa le fahafantarana ny teny. Ahoana moa le mamantatra ny teny. Indray mantsy rehefa zarain'ny pasteur eto le hoe samy mandiny teny alohan'ny andraisana hoe hitsangana hihinana sa tsy hitsangana hipetraka. Dia ianao anatin'ny fotoana raha vetivety kely le izy dia aoranga fa fona amin'ny tompo rehefa tsy mety fotsiny avy eo fa indray misy zavatra kely forsena kely zay indraindray. Fa androany meny tompo misaotra ny tompo mihitsy hoe tsy fandraisana androany a, fa androany tena apetraka ny tompo fotsiny hoe andao amantatra ny tena aloha tsika, andao amantatra ny tena ko ahako, andao amantatra ny fiangonana miaraka amiko ahako hoe aiza ho aiza marina. Raha ho avy ny fotoana fandraisana fanasan'ny tompo tsy fantatra hoe roviana dia efa manana antoka ianao, tsisy fisalasalana. Tsy hoe raha miteny ny mpanompon'Andriamanitra dia tena ianao lasa aloha andinika kely vetivety me 2 minitra kely aloha andinihako an'izay. Tsy maka fotoana ianao fa efa ao anatinao na mbola tsy ao le izy. Amen. Dahorantsika hiresaka. Mamantatra ny tena Jesosy Kristy no manana ny fandrefesana marina indrindra. Jesosy Kristy rery no manana ny fahitana sy ny fomba fijery tsy diso indrindra. Ny olona mety ho diso amin'ny fomba fijery. Za afaka mahita anao dia hozy aho hoe ianao tonga foana rehefa lahady, ianao tonga foana koa rehefa larobia, za ary tsy eo indraindray, ianao tonga koa rehefa talata, ianao mazoto rehefa misy zavatra tao. Dia amin'ny fijerin'olombelona dia mety hiteny hoe tena ao se, tena manana an' Jesosy marina se sasia se ary tonga foana. Rehefa misy zavatra tenenina, rehefa misy fanentanana natao eny aloha dia matateraka foana. Anisan'le mahavitrika, anisan'le mahavita zavatra, fa Jesosy mety manana fomba fijeriny ny aminao. Ary androany izay no hitaritan'ny tompo antsika androany. Maka ny boky ny teniny voasoratra Marka tsika. Marka toko 10. Marka toko 10 17. Tantara anankiray izy eo, ana lehilahy anankiray mpanan-karena. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. 17 ary noho ny voaka nankeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanantona ka nandohalika dia ao anatrehany. Ary nanontany azy hoe mpampianatra tsara, inona nataoko andovako fiainana mandrakizay? Ary Jesosy taminy, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy ny ray ihany, afa-tsy ray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga,
aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajany raha ianao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy, mpampianatro zany rehetra zany efa nitandremako hatry ny fony mbola kely Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra ray loha ianao, mandehana amin'ny diony izay rehetra anananao ka omeo malahelo, dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avy manaraka. Dia nanjombona teriny tarehany tamin'izany teny izany ka niala teo tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Zatovolahy anankiray nanantona an' Jesosy. Ny olona anankiray matoa manantona an' Jesosy aloha dia misy etaeta ao anatiny. Izany misy etaeta aloha tao anatiny fa afaka efa nanan-karena izy hita mandalo Jesosy tsy voatery hoe tsy maintsy hanantona an' Jesosy izy. Saonao sisy nareo fa nisy zavatra tao anatiny, nisy zavatra tsy nahafapo anazy tao anatiny. Rehefa tonga izy nanantona an' Jesosy, ndao diniantsika tsara mihitsy hoe manao ahoana ny fomba nanantona an' Jesosy io. Rehefa tonga izy nanantona an' Jesosy dia nanantona izy dia niteny taminy, mpampianatra tsara ô. Voalohany indrindra aloha matoa izy miteny hoe mpampianatra tsara ô, matoa izy miteny ilay hoe tsara, dia mahita izy fa tsara io Jesosy io. Taka ny olona maro izay midera an' Jesosy, rehefa tonga aty am-piangonana antsika tsy maintsy misy fotoana hoe fiderana, tsy maintsy misy fotoana hoe ankalazana ny tompo hoe izy tsara. Sa tsy izany? Tsara ny tompo isanandro, tsara ny tompo. Resy lahatra an'izany daholo ny olona rehetra. Tsy voatery na tsy mivavaka ary afaka resy lahatra an'izany satria ny olona na tsy tena mivavaka ary dia mino fa Andriamanitra nanao masoandro, Andriamanitra nanao ny zavaboary ho tsara, Andriamanitra nahary an'ireny ala, ny biby, ny zavatra rehetra izay hitantsika tsara dia Andriamanitra nanao azy, dia afaka hiteny ny olona rehetrarehetra hoe tsara Andriamanitra. Takizay koa ity zalahy ity, tonga teo amin'i Jesosy izy dia niteny hoe tsara, mpampianatra tsara. Zavatra nagaga kely fotsiny tamin'ilay izy dia ny réaction an' Jesosy aloha. Ozy izy Jesosy, nahoana ny lazainao hoe tsara? Ohatrany hoe hafahafa kely ianao zany mba tonga mba hideran'ny tompo, dia raiko ianao fa lehibe ianao Jesosy, dia mamaly Jesosy fa maninona ny lazainao fa lehibe? Dia raiko ianao fa ianao dia Andriamanitra tsy toa ianao, mahagaga ianao, tsara loatra ianao, tsy misy toanao, mendrika ny dery ianao. Dia ozy izy tompo hoe fa maninona ao alazainao an'izany? Tsy hitanao hafahafa ve izany zavatra? Zavatra napetraka ny tompo tato anatiko raha namaky an'izy io ahako marina mihitsy hoe tsara ny tompo, marina be mihitsy izany. Fa ity zalahy ity Jesosy te hiseho amin'ny fahatsarana izay mbola tsy hitanao akory raha ohatra hoe mbola tsy niaraka taminy ianao. Raha misy olona anankiray tsy miaraka amin'i Jesosy dia mahita amin'ny fahatsarany avy eny lavitra eny. Jesosy raha tonga tety ambony tany dia nanana mission, aneho ny fitiavana, aneho ny momba anazy, anolotra ny ainy hamonjy antsika rehetrarehetra, mba hahatonga anazy ho ao anatintsika. Dia te hiteny Jesosy tamin'ity zatovolahy hoe voaraiko ny tenanao hoe tsara, fa nefa mbola misy fahatsarana tsy hitanao miaraka amiko, misy fahatsarana izay tiako hiainanao fa mbola tsy tonga teo aminao ilay izy. Fa miteny hoe tsara ianao tahaka ny zavatra rehetrarehetra, tahaka ny olona rehetrarehetra, tahaka ny teny amin'Andriamanitra, Andriamanitra dia tsara, raha ihany ny tsara Andriamanitra ozy izy, nanao ny zavatra rehetrarehetra ho tsara izy, fa misy fahatsarana mbola tsy niainanao niaraka tamiko. Ohatra ny olona anankiray miaraka dia misy zavatra kely atolotra an'ilay olona, ohatra hoe ity mba hanina kely anse, dia misaotra fa tena zava-dehibe, tena malalan-tany ianao, tena zao ianao, dia miteny ilay olona manome hoe raha tena mbola miaraka amiko ary ianao mbola betsaka ny afaka nomeko anao. Azonareo ve ilay sary? Dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra resahan' Jesosy, misy zavatra mbola tsy tena tsapanao amin'ny fahatsarako. Be dia be ny olona mila mihira ny fahatsaran'Andriamanitra, kanefa ny fahatsarana mbola voafetra ihany, mbola tsy tena miaina. Rehefa miaraka amin'i Jesosy raha lasarana bavy hafa mihitsy, ary izay fahatsaran'izay tsy iainan'izay tsy miaina ao anatiny ao Kristy. Fa afaka ny teny fotsiny tsika hoe tsara ny tompo amin'ny zavatra rehetrarehetra satria mbola velona androany. Mitovy amin'ny olona rehetrarehetra na ny mpanota ary nge mbola velona androany.
na ratsy fanara mbola ambinina androany fa raha misy zavatra kely azonao dia hitenanao hoe tsara ny tompo dia ozy izy anao hoe ampy zay dia ozy izy ny tompo hoe mbola misy hafa tiako iainanao ka dia zay le mbola tsy azo an'ilay zatovolahy dia tsy dia tiany loatra tsy dia tiany Jesosy loatra ilay nitenenany hoe mpampianatra tsara na dia nidera ary ilay zatovolahy misy olona maro zany eo anivony fiangonana mideran'Andriamanitra fa mbola tsy tonga amin'ilay ahavo tian'Andriamanitra iainana miaraka aminy ka raha ohatra ka hiderana azy amin'izay fotoana izay ilay olona dia fahatsarana hafa mihitsy ny voarainy amin'ny tompo. Misy maheno ve zavatra resahako? Mitoy ny resaka miaraka amin'ilay zatovolahy. Mpampianatra tsara, inona no ataoko andovaky fiainana mandrakizay? Nangetaeta lalina. Matsiaro io zatovolahy io fa misy zavatra tsy ananano antoka ny amin'ny fiainany. Tsy manana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay izy. Dia hozy Jesosy hoe ianao ve mahay an'ilay didy? Misy an'izao didy izao. Aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza mitsangajanga, aza mamono olona, aza manao an'izao be dia be isan-karazany. Dia namaly azy ilay zatovolahy. Hozy izy, zany Jesosy efa hatramin'ny kely ny nanao an'izany rehetrarehetra izany. Raha mijery ny olona ary tsy diso ny olona raha mahita fa mendrika ilay zatovolahy sa tsy mendrika, najainy ny lalàna sa tsy najainy, nataony araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra sa tsy nataony, nataony araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetrarehetra ary tsy hoe voaingana izy nanao an'io fa hatramin'ny mbola kely izy nefa teo. Raha zany teo amin'ilay toeran'ilay zatovolahy dia mety ny saina ako hoe inona re mba ho tenenin Jesosy aho hoe inona re mba ho tenenin Jesosy hoe tena za efa hatramin'ny mbola kely nefa nankatoa izay voasoratra rehetrarehetra. Inona mety ho tenenin Jesosy? Mety mba nananteny izy hoe ay ve se efa hatramin'ny mbola kely mihitsy nankatoa e, tena mahafinaritra. Izy moa ny anaran'ny se, izy ny anaran'ny dada sy mamany se zany, tena hoe zaro amin'ny lalana tokony ny alehany tokoa ny ankizy ry zalahy, hatramin'ny mbola kely izy nankatoa izay voasoratra rehetrarehetra. Aza mijangajanga, tena tsy mijangajanga zasy ie. Mety manana fierté ilay zatovolahy hoe nankatoa ny ten'Andriamanitra. Azonao ve zany? Ny olona zany izay mahita dia tena hoe fiainana mandrakizay mbola tsy manana antoka se, tena nefa se ary hitako hoe tanteraka, se ary hitako hoe tsy ilay zaza maditra ohatra ny Drianina ireny, se ary ohatra ny mba azo lazaina hoe filamatra sy fitaratra eto anivon'ny fiarahamonina manaraka izay voasoratra. Zavatra nampalahelo, zavatra nafinaritra aloha, tia azy Jesosy. Tia azy Jesosy. Eo amin'ilay hoe tia azy Jesosy dia ohatra ny mahita sady ako ilay tenin Jesosy hoe tsy anareo nifidy ahy fa za no nifidy anareo. Ohatra nefa tente Jesosy hifidy anazy satria tia azy izy. Intéressant ty zalahy ty ozy izy. Ohatra ny mahafinaritra ty zalahy ty satria manana fankatoavana. Ty zalahy ty ohatra ny miderana izy. Eny e, mety mbola tsy tena tsapa ilay zavatra tiako iainana fa efa manana fiderana azy izy. Efa conscient izy hoe Andriamanitra zany. Ohatra ny tiako ty zalahy ty. Hozy izy Jesosy hoe ino no tenenin Jesosy? Fa diso zavatra ray loha ianao ozy izy. Misy zavatra tsy mety ozy izy Jesosy. Raha ny tena marina zany ilay zatovolahy, raha eo amin'ny fomba fijerin Jesosy dia mbola tsy ao izy. Mbola tsy ao izy. Mpakatoa izy maheno tenin'Andriamanitra, mpiaino tenin'Andriamanitra izy. Za mino fa isan'ilay olona tonga mivavaka foana izy. Raha teto Antsahamanitra ny fotoam-bavaka dia tonga teto foana izy amin'ny fijery fotoana rehetra tenen'ny pasteur hoe misy fotoana indray amin'izao dia tonga izy. Izay ilay hoe mpakatoa, anisan'ny fankatoavana zany. Ary ninona tenin'Andriamanitra izay zaraina dia ataony zany. Hozy izy Jesosy rehefa mijery azy, diso zavatra ray loha ianao. Diso zavatra ray loha ianao. Ohatran'ny azoko be hoe miandry ilay zatovolahy hoe ilay lalana inona no tsy vitako, ilay lalana inona tena misy tsy tadidiko ve, misy zavatra mety adiniko ve, misy zavatra tsy nitorinitry pastera ve, misy tsy nitorin'ny fariseo ve hoe tokony ataoko ve. Fa ianao ny tenena azy fa tsy manina tenena dia ataoko ilay izy, inona ilay lalana, inona ilay tokony atao fa ho ataoko ilay izy. Liana be ilay zatovolahy. Hozy izy Jesosy, nana hozy izy amin'ny Dio izay anananao rehetra. Ay, dia atao inona ny vidiny, atao fanatitra ahoana fandeha,
dia omeo malahelo dia avy manaraka ahoana fa dia zavatra sady ny andro ilay zatovolahy hoe aza mivily amin'ny akaviana amin'ny akavanana hoe namorona lalàna hafa manokana ho azy mihitsy Jesosy satria efa vita ny zavatra rehetrarehetra fa zavatra hafa mihitsy nyresahan'i Jesosy taminy ary izay ilay nadisoana azy izay ilay zavatra anankiray ilay zatovolahy ny tena marina efa tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra efa nafantatra efa mahalala tsara momba an'Andriamanitra satria mpanaraka mety mpanaraka live amin'ny Facebook mety mpamonjy fotoam-bavaka rehefa tsisy ny eto amin'ny ESFM dia manaraka any amin'ny hafa koa ainy io tenin'Andriamanitra io ary akatoaviny io fa izy Jesosy hoe ty zavatra ray loha ianao ny olona rehetrarehetra mety voafitaka mijery azy zay mahatonga na miresaka aminao hatrany voalohany le fomba fijerin'Andriamanitra le fomba fijeriny Jesosy Kristy le mandinika ny vo sy ny fo izay fomba fijery zay ary efa ho avy eo amin'ny fanasan'ny tompo toy izy ny tenin'i Jesosy ozy ny tenin'ny apôstôly Paoly mamantara aloha ny tenanao amin'ny fomba fijerin'i Jesosy toy amin'ny vaky teny anankiray tsika dia mivadika pejy anankiroa ianao dia mahita marika toko 2:10 dia nanantona an Jesosy ny mpanorandalàna anankiray izay efa nahare neny adiny hevitra tamin'ny Sadoseo ka nalala fa namaly tsara azy izy dia nanantona azy izy hoe nanontany azy izy hoe didy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra Jesosy namaly eo ny voalohany dia zao minory Israely Jehovah Andriamanitra dia Jehovah ray ihany ka tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra fanahinao rehetra ny sainao rehetra ny herinao rehetra ary ny faharoa dia zao tiavany namanao tahaka ny tenanao tsy misy didy lehibe hafa noho ireo ary eo ilay mpanorandalàna taminy marina izany tompoko tsara ny lazainao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy ary ny ho tia azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny hery rehetra ary ny ho tia ny namana tahaka ny teny dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany ary hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy dia hoy izy taminy ahoana izy taminy tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra tsy mahagaga anareo foana ve mivaly tenin'i Jesosy mpanorandalàna ty mahay lalàna sa tsy mahay pakatoa zany sa tsy pakatoa olona pakatoa zany raha hoarina amin'izao fotoana izao dia inona olona mpanompon'Andriamanitra zany le mpampianatra mihitsy inge tia manantona an' Jesosy ty jerijereny aloha jerijereny aloha hoe ny olona reny fa misy manontany dia mamaly tsara izy efa tsy say ihany izy tamin'ny voalohany fa nanantona any izy dia nanontany amin'izay dia mba hadiniko lesiny ty Jesosy ty aloha eritretinao amin'izany ny zavatra ao anatin'ny lohany anadina lesina an' Jesosy ny ataony dia avy eo izy miteny fotsiny hoe marina bravo Jesosy mahay se hoy izy Jesosy tsy hoe tezitra Jesosy akory fa namaky tsotra izy tsy lavitra ianao feo akaiky be dia be ny olona malala ny tenin'Andriamanitra be dia be ny olona mahafantatra ny tenin'Andriamanitra be dia be mahay an'io détail io ho anay manokana izay ao anatina formation mety mahay zavatra isan-karazany zay mahay sujet isan-karazany zay miteny ianao hoe ahoana momba ny sabata mety mahita teneniny izay ahoana momba ny kisosa ahoana ny ampaforokareny mety mahita teneniny izay mety ho hainay zany mety mahay ny zavatra rehetra moka sujet afaka miady hevitra mihitsy tsika mipetraha aloha dia avy miady hevitra sy vokoka anankiray afaka miady hevitra tahaka nyity olona anankiray izay nanantona an' Jesosy inona ny didy lehibe indrindra mahay izy ary ny confirmen' Jesosy le izy fa ozy izy Jesosy tsy lavitra ianao na mahay ary ianao tsy lavitra danger be io tsy lavitra io raha lasirana bavy alao ary tonga dia mahita hoe lavitra sa hono izy nareo alao tonga dia mahita olona mpanota be mihitsy ngarainy tena tsy izy azonareo hoe toy izay hoe efa eto kaiky ato efa tsy chance avy eo Jesosy mahatsy foy ao efa nanao izay azo atao rehetrarehetra
izy jesosy tsy lavitra fa rehefa tsy lavitra dia tsy ao zany. Ny olona rehetrarehetra raha lasirana-bavy dia mpanota avokoa. Raha nisy zavatra lovaintsika tamin'ny Adama sy Eva dia inona? Fahotana. Naturellement isika mpanota daholo. Za mahatonga anahy, za manokana tsy haiko ianao, za raha mahita olona manota, za tsy mitsara andreny mihitsy. Za mahita hoe naturel le izy. Raha mahita olona hoe tena manao zavatra manao sodomita na manao zavatra marikiriko isan-karazany, fahotana isan-karazany, za tsy manameloka an'ireny olona ireny satria fantatra hoe naturel zany. Ny endrik'isa olona samy hafa. Za koa mpanota ohatran'ireny olona ireny. Fa tsy hoe tsy manao an'izay fa mety ota maivamaivana izay heverin'ny olona fa tsy tena ota. No ataoko dia hiteny aho hoe tena ry tena tsy rariny kosa fa ny anahy kosa rangamba azo leferina, za kosa rangamba akaika. Fa ny olona rehetrarehetra izay taranaka Adama sy Eva, isika rehetrarehetra dia mpanota avokoa. Izay tsy manana an' Jesosy Kristy, izay tsy nandray ny famonjen'i Kristy dia lavitra. Na miezaka mankatoa amin'ny nofontsika ary isika, ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra, dia ezaka fa eo akaiky izany. Taka ny olona anankiray izay avy amin'ny toerana lavitra, dia tonga amina trano anankiray dia ho ao amin'ilay trano anankiray ny tanjony. Kanefa mihodinkodina manodidina eo izy, efa ao ve izy sa mbola tsy ao? Nahitanao ary ilay trano fa tsy niditra ianao, eo ivelany ianao. Na fantatrao ary momba ny hoe misy varavarankely anankiefatra izany, hitako daholo. Fa rehefa tsy miditra ianao dia tsy ao anatinao izy. Hoy izy ny tenin'i Jesosy any amin'ny Jaona 5:7-30. Dinianareo ny soratra masina hoy izy. Fa heverinareo fa ao ny tena fiainana. Nefa reny hoy izy maninona? Manambara fotsiny reny. Zany sary zany dia tahaka izao. Raha mahita mpanao anankiray ahako, mpanao anankiray, misoratra hoe mandeha ny an-dalana ianao zany dia mahita mpanao anankiray hoe miolakolana ao aloha ao. Dia inona nataon'ilay olona? Vao mahita an'ilay mpanao izy dia maninona? Vilavila. Mbola tsy eo amin'ilay lalana izy fa eto amin'ilay mpanao fotsiny izy dia maninona? Miodikodina manaraka ilay hoe miodikodina ilay lalana ao aloha ao. Mety fe zany? Ny olona ty ariana zany mijery anazy dia mahita hoe na miolakolaka zanao na miolakolaka zanao. Amin'ny lalana mahitsy be izy dia efa miolakolana. Nefa ilay lalana miolakolaka mbola ao aloha ao. Ilay mpanao dia manambara fotsiny fa misy inona? Misy miolakolaka ao aloha ao. Azonareo ve zavatra resahako? Fa eto amin'ilay mpanao ianao miodikodina. Raha mandinika ny soratra masina ianao dia mpanao fotsiny ty. Ny Baiboly dia mpanao fotsiny, manambara fa misy Jesosy Kristy. Ny fahafantarana ao an'ity boky ity amin'ny atsipiriany na hainao tsy enjery ary dia manambara fotsiny fa misy anankiray. Ny fahalalana ny ten'Andriamanitra sy ny fiezahana mankatoa ny ten'Andriamanitra izay voaray dia tsy mahatonga anao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Pirofo ireo anankiroa ireo, mpanompon'Andriamanitra ilay faharoa resahako aminao teo. Olona ampiasain'Andriamanitra, ampianatra ny vahoakan'Andriamanitra, vahoakan'i Israely, mpanora-dalàna raha lasa nanambavy. Azo lazaina amin'izao vanim-potoana izao hoe pastera. Azo lazaina amin'izao fotoana izao hoe olona mpitarika olona amin'ny fivavahana. Fa hoy izy Jesosy, tsy lavitra ianao. Tsy ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra no maneho fa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Diso zavatra iray aloha ianao raha izay. Raha miezaka ny hamantatritsika izay zavatra rehetrarehetra momba an'Andriamanitra, tsara ny manam-pahalalana, tsara ny mahafantatra zavatra, fa izay ao anatiny. Ahoana ary ilay ao anatiny? Ahoana ary ilay ao anatiny? Satria hoy izy mpianatra izay rehefa niteny, karaha izany dia izy atsony ny azo vonjena. Ny olona mba samy efa mba miezaka. Ny olona mba efa samy mba miezaka rehefa mahay ny tenin'Andriamanitra dia ahoana? Mila madio am-po ndao ary mafimafy ilay izy fa tsy maninona e atao. Satria izay voasoratra, miezaka. Akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy izy Jesosy, tapany faharoa dia amarana ako. Indra hoy izy mijoro eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino feoko, manokatra ny varavarana dia hiditra ao aminy aho dia hiara isakafo aminy. Apokalipsy 7:20. Ary izy ho amiko.
ny tiany Jesosy Kristy dia zao tsy hoe ho akaiky ianao, tsy hoe ho akaiky ianao, tsy hoe tsy ho lavitra ianao, tsy hoe efa akaiky kely dia ho tafiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra, tsy hoe efa kely sisa, efa tena kely sisa dia tena ao ahako, fa Jesosy te ho ao anatinao, te ho ao anatinao Jesosy. Mandondona hozy izy eo am-baravarana. Position an' Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra eo. Position an' Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra na mpanota tahaka ny ahoana na mpanota tahaka ny ahoana. Jesosy dia mijoro eo am-baravarana fony amin'izao vaninandro izao. Izay ilay fahasoavana. Mbola mandondona izy androany. Raha misy manokatra ny varavarana, maheno ny feony, manokatra ny varavarana dia miditra izy, dia hiara aninona? Hiara isakafo aminy. Efa zareko tao amin'ny selula ambondrina izy ity fa mbola nitaritiny tompo atao anatin'ilay izy, mbola nitaritiny tompo resahan'ny tompo lalina atao anatin'ilay izy. Jesosy Kristy te hiaina ao anatinao, te hiara isakafo aminao. Ozy mantsanao tany am-boalohany tany, raha misy zavatra nylovaintsika tamin'ny Adama sy Eva dia inona? Fahotana. Amin'ny fotoana anankiray ianao rehefa manokatra ny varavaran'ny fonao, rehefa manokatra ny varavaran'ny fonao mba hidiran'i Jesosy Kristy, dia ilay fahotana efa misy persona anankiray ao anaty, sa tsy izany? Efa misy persona anankiray ao, io olona ao anatinao io, ilay mpanota ao anatinao io, mila atao inona? Mila vonoina io. Jesosy Kristy tsy afaka hiaraka isakafo amin'ny lehilahy hanota ao anatinao. Azonareo ve izany? Tsy hoe voay dia mba asivo plasy kely dia mba miaraka ao izay mirahalahy, tsy mety izany. Inona ny iraisan'i Kristy amin'ny fahotana? Eno tsara ako fa fototro ny fiainana mandrakizay ny zavatra resahako aminao. Jesosy Kristy tsy miara-miaina ao anatinao miaraka amin'ny fahotana, fa tsy maintsy vonoina aloha ilay nilovaintsika tamin'ny Adama sy Eva. Tsy maintsy vonoina ho faty aloha. Ary izay na tonga amin'ny Paoly nilaza fa voaombo izay an'i Kristy Jesosy ozy izy dia maninona? Efa nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Izay an'i Kristy, raha olona anankiray miteny fa ao anatin'ny Kristy kanefa mbola tsy nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana, dia mamita teny izy. Tsy ny fanokatoavana hozy izy, tsy ny fahalalana ho zavatra rehetrarehetra atao anatin'ity Baiboly ity, fa manana antoka ve ianao fa efa nanombo nofinao sy ny filanao. Toy izy ianao hoe izange mbola manota indraindray ho an'ny olona efa resy lahatra, misy zavatra mihintsana tsy kelikely raha ohatra ka tena mandray an' Jesosy ianao. Ny toetrana ivelana ozy izy dia melevina, fa le ao anaty, le noahy eo ao anaty, raha hiaraka isakafo amin' Jesosy ianao, Jesosy sy ny fahotana tsy raha tonga dia ataoko mahitsy dia Jesosy sy Satana tsy afaka samy manana fomba fisakafoana an'ireo sa ahoana? Sa hoe ahoana izany finanse izany mitovy? Tsy mitovy ka, tsy mitovy izany. Raha miatrika mba hazonao anazy tsara, raha miatrika situation anankiray, raha Jesosy ny ao anatinao, hafa fomba fiatrihanao an'io. Raha Satana ny ao anatinao, satria Satana ny ota izany, hafa ny fomba hiatrihanao an'io. Inona dikan'izany tsy maintsy vonoina aloha ilay tenany io, le nohariana ho fahotana tao anatintsika, tsy maintsy vonoina. Afaka hitentsika amin'izay fotoana izay voaombo miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny hazo fijaliana. Io processus io tsy isika manao azy, fa finoana. Finoana ny zanak'Andriamanitra. Ozy izy ny apôstôly Paoly hoe izay hivelomako amin'ny nofo ankehitriny ozy izy, dia hivelomako amin'ny finoana anazy Kristy ilay tia izay efa nanolotra ny ainy hamonjy ahy. Ny antsoina hoe olona tsy diso zavatra ray loha, ny antsoina hoe olona tsy lavitra, olona akaiky averika indray mandeha, ny antsoina hoe olona ao anatiny fa tsy eo akaiky, dia izay olona manana antoka fa Kristy ao anatiny. Inona ny dikan'izany? Efa nanombo ny nofo sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana miaraka tamin'i Kristy. Mila manana antoka amin'izany tsika raha lasa ranabavy. Indraindray tsika voafitaka amin'ny action atao ivelana. Ny
ny action atao ivelany a na ny olona na ny paster ary afaka no voafitaka ao na ny tenanao fa ny tena marina ny tenanao mahafantatra ianao mahafantatra marimarina hoe aiza ho aiza fa androany ny tompo raha miteny hoe mila mamantatra ny tena ianao alohan'ny andraisana fanasan'ny tompo dia anjaranao mihitsy mamantatra misonde androany za raha resaka fanafody teo dia inona ny atao androany analizy ny atao androany analizy zany ny atao androany aiza ho aiza ny toany zavatra ao anatinao ao manjaka hatraizy Kristy Jesosy mamita tena ve ianao sa efa tena manana antoka tokoa raha lasa nanabavy mahazonao anazy misimisy kokoa ihany andray ohatra tsotra be ahako raha misy olona anankiray raha misy olona anankiray bevoka ohatra raha misy olona anankiray bevoka dia ny zazakely ao anatiny no maninona no mitondra ny fiainana dia ohatr'izay mihitsy hoe Kristy ao anaty eo ny vehivavy anankiray mety manana ny zavatra tiany ohatra vehivavy anankiray mety hoe tia henan-kisoa sy ravitoto ohatra fa rehefa ilay zaza ao anatiny mipetraka ao anatiny no tsy tiany iny dia mihinana ilay henan-kisoa sy ravitoto izy sa tsy mihinana tsy mihinana izy ary mety makandoa azy ary io azonao ve zany ny olona mety mikarakara hay bevokindry naovana henan-kisoa sy ravitoto fa izay ilay tiandry izay tonga ilay izy efa nisahirana ilay olona nandeha niantsena tamin'ny andro migaingaina iny tonga karakaraina ilay izy za tsy hinana an'io fa ahoana ka tsy mety amin'ilay atao anatiko ilay izy azonao ve zavatra resahako aminao Jesosy Kristy rehefa ao anatinao tsy mila manontany io vehivavy bevoka io tsy mino hoe nanantona ny rasazy dia manontany ny rasazy hoe rasazy za io zany misy projet hoe bevoka ahako inona avy ilay tokony atao sy inona avy ilay tsy tokony atao impiry isan'andro ilay mandomo inona avy ilay atao ratsiana ohatra misy an'izay mantsy rehefa bevoka inona ilay mila hohanina matetika lasary manga sa inona tsy ny rasazy miteny ianao hoe zao avy ny tsy azo atao tandremindry sao dia tsy mandoa rehefa amin'ny efatra tsisy olona ny vehivavy bevoka tsy manaraka tsy miezaka mampiseho fa maninona ilay ao anatiny no mitondra azy raha ao anatinao Jesosy Kristy ny ao anatinao no mitondra anao za mahatonga anay eto rehefa mizara ny tenin'Andriamanitra zay tsy mizara zavatra aminao hoe nareo izay mbola mijangajanga ireo nareo izay mbola mandainga ireo satria zay tsy tia hampiezaka anao sitrapon'Andriamanitra fa tianay ary ny tian'i Kristy dia izy hiditra ao anatin'ny fonao rehefa ao anatinao izy mitondra anao na tsy laza zay ary hoe aza manao an'izao manina raha ampiana ilay fanatitra izay ao anatinao mitondra anao azonareo ve zany na io fanatitra ataonao io ary io tsisy tokony hibaiko amin'ny fahafahana ny antsoantsika amen Jesosy Kristy tia hanjaka ao anatin'ny fonao tia hanapaka feno ao anatin'ny fonao raha ilay zaza zay ny resahako anao zay ny olona bevoka tonga dia automatiquement raha za indray no mitaiza zaza ihany resahako satria zazakely ohatra raha misy zazakely eto misy zavatra tokony hohanina eto raha omeko ilay zaza hoe tia hohany ka tsy mety mihinana izy dia afaka hohaniko io satria maninona misaraka izay tsy ilay zaza fa ilay zaza ny atao anatiko rehefa tsy mety amin'ilay zaza dia tsy hohaniko eo azonareo ve zany raha ohatra ka samy hafa raha misy tena anankiroa ao anatinao zay tsy possible zany dia mety manana safidinao ianao fa ny tena marina mbola tsy ao fotsiny Kristy dia hoe hohaniko ihany ity na tsy mety ary ho ataoko ihany ity na fahotana ary ho ataoko ihany ity na zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra ary satria ilay ao anatinao mihitsy ny mety tsisy réaction sanatria matsy ao anatinao azonao ve fiarahana amin'ny tompo ny fiarahana amin'ny Kristy Jesosy dia tsy hoe izay sy ny tompo ohatr'izao izay sy ny tompo ohatr'izao izay sy ny tompo tsy ohatr'izao ka ao izy hoy izy Jesosy ary izy ho amiko zaho ao anatiny amen ho ao anatiny ianao ary izy ho ao aminao fiainana mahafinaritra zany amin'izay fotoan'izay ianao raha ilaza hoe tena tsara ianao ny tompo comprendre anao ny tompo fa miara-miaina nareo tsy miara-misakafo nareo izay miseho amin'ny fiainana iarahanareo mihinana
ozy izy le tenin'ny Paoly teo dia nio tsara zay iainako amin'ny nofo ankehitriny ozy izy dia iainako amin'ny finoana zany hoe ny olona anankiray raha nandray an'i Kristy Jesosy za raha nandray an'i Kristy Jesosy marina zahako dia nofoko ho hitanao io fa ny zavatra rehetra mihodina Jesosy Kristy azo atao zany ary zay mihitsy le fiainana miaraka aminy raha mahita anahy ianao taloha dia za ao anatin'ny niota manapaka amiko rehefa tsy Jesosy Kristy mivela atao anatiko manao zay tiako atao ahako manana résolution ako any amin'ny fiainana manana projet ako raha zay ny problèman'le rahalam-panan-karena manana zavatra betsaka iny moa le arena ange le zavatra maka ny fony hitan'i Jesosy mihitsy tsy hidépasser ny arenao ao am-ponao mihitsy ahako tsy hidépasser ny arenao ao am-ponao mihitsy ahako fa andana aloha amin'ny dio reo ndana aloha amin'ny dio reo dia meo malahelo any dia avy ary tsy ho dépasser tsy hihoatra an'io fa ho ataonao any ambanin'ireo fotsiny ahako tsy mety amiko izany hoy izy Jesosy za nge te hiara-sakafo aminao ny fiainanao mihitsy nge ny tiako hiarahany le manjoanao zany sady mipermettre ny situation rehetrarehetra iseo amin'ny fiainanao no za koa mbola ao anatinao miara-miatrika ny situation rehetrarehetra amen zay ny tiany Jesosy iarahana amintsika fa mila afolo ny zavatra hafa mila afolo ny zavatra hafa mety voavina pakabady ty rahalahy ty tena voavina nambady ako saotra ko lazain'ny vadiko fa tsy ho tiako eo izy raha ianao ndray anaraka anao ndray za ve mety voavina nangana trano izy mety voavina vidiomby izy mety voavina anao zavatra vao nanangana projet lehibe eo amin'ny fiainana izy arena be zany raha ty no midovotra eo ko tsy loza mbola aminy fo mahatonga Jesosy tsy anjaka tsy hanapaka ao anatin'ny fotsika izany Jesosy te hanapaka ao anatin'ny fotsika te hiaraka hihinana ny manta sy ny masaka aminao ny Tompo amen ny fiainanao rehetrarehetra amin'ny tsipiriany za ozy izy Jesosy te ho ato dia ianao avy ato amiko amen zay le fiarahanan'i Kristy raha nasaranabavy mamantara ny tenanao aiza ho aiza so dia niezaka ianao hatramin'izay nanaraka ny zavatra rehetrarehetra niezaka ianao nanao zay tokony ho fijery amin'ny maha-olombelona hoe ohatr'izao kosa raha angaha le kristianina tokony mba ohatr'izao le izy dia nanao ianao arak'izay fa aoka netsy ny tompony ilaza hoe tsy lavitra nge ianao zay le nyteneniko teo alao ary lavitra dia hoe afi toy zay io ngatsy efa ato azonareo ve le izy ngatsy efa izy kisizaka laditsika miona fiadanana tandremo zany rehefa tonga ny fotoana farany dia hoe zay niaraka nanao évangélisation zay niaraka nanao zay le niady hevitra be mihitsy hoe ny batisa dia tahaka izao fa tsy tahaka izao resaka be zany amin'izao fotoana izao fa na hainao ny batisa na tsy hainao ao anatinao ve loha Kristy izy no mpianatra anao tsikelikely izy no asa ao anatinao za ety tsy manana olana ny amin'ny fahotanao fa raha tsy ao anatinao Kristy dia mampalahelo anao indrindra ianao ary zany mahatonga ny miantsoantso foana sokafo ny varavaran'ny fonao maneke tsy hoe processus sarotra be zany maneke amin'ny fonao miaiky ianao fampanota rehefa miditra Jesosy rehefa tonga mazava ao anatin'ny trano anankiray miala ny aizana ny anjaranao mampandroso azy fotsiny manana antoka hoe mampandroso azy androany dia anakipo masitsika sady tsika amin'izao fotoana izao raha misy mihinana sy misotro amin'ny kapoaka amin'ny fanatsymendrika ozy izy mitondra fanamelohana ho azy tsy le fanasan'ny tompony zava-dehibe azo atao iny azo tsy atao tsy le endrika ivelany ny zava-dehibe fa le ao anatiny zava-dehibe loatsika iresaka amin'ny tompo ankehitriny raha maheno ny feony ianao tsy ny feoako fa raha maheno ny feony ianao le mandondona ao anatin'ny fonao te hiditra ao anatinao raha maheno ny feon'ny Kristy ianao dia sokafy ny fonao fotsiny androany ny fanamasina no ampiaiky ny olona ny fahotana tsy hitany isan-karazam-pahotana hoe ianao ve manao an'ity ianao ve manao an'ity tsy zany ny olana fa normal zany ary naturel zany fa androany ny tompo te hanao olona vaovao
eto. Ny vatanao ho vatanao ihany, fa ny tondranao manomboka eto dia izy no mitondra ny fiainanao, izy no ampihinana anao izay tokony ho haninao, izy no tsy ampihinana anao izay tsy tokony ho haninao. Manasanao hoe hitsangana. Ianao hiteny amin'ny tompo hoe hamotsitra ny zavatra rehetrarehetra ho anao androany Jesosy. Raha resy lahatra ianao am-ponao, raha enao anatin'ny fonao zany, dia miresahan'ny tompo araka izany. Ny fahalalantsika ny fomba fijerin'i Kristy teo tsy nahatonga antsika hitsara ny hafa, fa tonga antsika hanana compréhension, tonga antsika hanana fahalalana hoe aiza ho aiza marina. Rasana bavy misy tononkira anankiray izay hoe faniriako iray ny hialoka aminao, ho fanaka fitondranao. Jesosy Kristy te hitondra. Ny fanaka tsy afaka hiteny hoe tiany tiako. Ny entanao anatin'ny trano tsy afaka hiteny hoe afindra ho ery ahako. Ny zavatra nanaovanao na ny akanjonao tsy afaka hiteny hoe za te ho amin'ny ankavia raha hitondranao ho entinao amin'ny ankavanana izy, fa manaraka izay alehanao. Raha mety ianao ho fanaka fitondra ny tompo androany dia atoloro ny tenanao. Sokafo azy ny fonao androany. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.